Topoko lasy topoko vavy miarabantsika rehetra any tokantrano an'indray amin'izao arivan'ny zoma izao tonga soa atao anatin'ny fandarana mikolo hevitra isika mianakavy manasantsika mpanajana hiaraka aminay hatramin'ny farany inona no malaza amin'izao fotoana izao mazava ho azy fa ny fiandrasana ny valim-pifidianana ny resabe manodidina ny valim-pifidianana no isan'ny mifamaofao eny anivon'ny fiarahamonina eny nyty anio ity tahaka ny mahazatra atao amin'ny fandarana mikolo hevitra dia manasa vahiny isika telo mirahalahy mianaka no miaraka amintsika eto amin'ny plateau amin'izao fotoana izao ny ray aman-dreny avy ato amin'ny ankaviako ato Andriamato Désiré Philippe Ramakavelo mpanabe no mpandalina tantara miarabanao tompoko tonga soa miarabanao tompoko ato amin'ny ankaviako ato ihany Andriamato Jean Désiré Ranevson mpitarika politika ihany koa no mpandalina tantara ihany koa tonga soa eto amin'ny plateau any mikolo hevitra ia miarabanao ihany piatsa dia miarabany mpanaraka ny mikolo hevitra amin'izao fotoana izao ary farany moa avy ato amin'ny ankavanako ato teknisianina filoha lefitry ny senita tompona andraikitra eo anivony zany voamerina manokana maleo tena misahana ny fifidianana ato anatin'ny teteza mita izany andriamatondrina mamy rahalay aroliva miarabanao tompoko tonga soa anao sonikara dia miarabany mpijery ny mikolo hevitra rehetra eny azy araka izany mpandalina tantara mpanabe tompona andraikitra eo anivon'ny senita izay ny vahintsika mazava ho azy fa ireo fantanina rehetra manodidina ny valim-pifidianana ny tsara ho fantatra ihany koa manoloana ny lesona tokony ho raisina manoloana ny tantara izay efa nisy teto Madagasikara fa indrindra ny fanazavana entina manoloana an'ireo resaka maro samihafa mifamaofao amin'izao fotoana izao no retintsika ato anatin'ny fandarana meloha izany aloha ndeha ho anontaniantsika ny olom-pirenena ianoantsika ny hevitry ny olom-pirenena momba ny hevitra izy ireo ny amin'izay hoe inona ny zavatra mety hitranga amin'izay hoe fiandrasana ny valim-pifidianana izay arantsika izany izay vokatreo ilaminana sy tokony misy koazay makasika amin'le sosondresaka hoe misy nitsanaiky manao ahoana fahitana an'izay ohatra zay aloha miankina amin'le olo sirairaiky avao hoe na misy nitsanaiky fa indreo samby lehibe avao korahantegna madiniky aloha tokony hoe agneky zay valim-pifidianana zay mivaly eo saina tondro zany dia tokony izay lany eo dia lany bisy maro tokony izay satria fiainana efa sarotra avoaka majinika mijaly zay raha amiko manokana dia tokony mianaiky an'izay daholo ny vahoaka satria izay ny lany valim-pifidianana hoe navoaka ny tompona andraikitra zany dia mba hialana amin'ilay krizy ilay izy dia izay ny tena zava-lehibe mieritreritra aloha tokony tsy isy satria efa fanahaka hoe tsy asilakotana ilay izy fara ny voalohany indrindra aloha zany reto président izay nirotsaka ho filoham-pirenena samy tsisy nanaiky hoe ho resy dia raha ireo zany raha ohatra hoe tsy mifandefitra dia mety hitarika krizy ohatrany teo aloha indray ho resy zareo dia mety hitarika fikorotanana zay zavatra izay dia lasa tarika ny krizy an'ilay ohatran'ny nahazo amin'ny vahoaka malagasy teo indray izay fikorotanana izay satria mety hitarika hatrany amin'ny resaka fandaminana amin'ny vombona afrikana sy ny maro dia lasa mitraine indray zany ilay krizy miampy indray indray amin'ny vahoaka fa mahanitra navakolo hoe tsy tsavoavo fa tsy maintsy akena izay valiny voaka tsy maintsy akena manoloana melika tokony hoe tena daholo tokony hoe tena izay valiny fa tsy makasitana zany resultat misy dia arakaraka zareo ihany fandamina zay tsy izay ny hevitry ny olom-pirenena ny fanontaniana napetraka mpanao gazety moa zany amin'izao fotoana tamin'ny tamin'izy ireny dia hoe inona ny mety hitranga eo ampiandrasana ny valim-pifidianana na tiana na tsy tiana tokoa ny resaka maro samihafa mandeha eny amin'ny fiarahamonina eny dia hoe hanao ahoana ihany izy ty inona ihany no avoaka ny raha-pitso ahoana reto valim-pifidianana maro samihafa efa samy mamoaka ny valim-pifidianana daholo ny rehetrarehetra dia mifamaofao mifanohatra ary le izy indraindray omeko anao avy hatrany angamba Andriamato filoha lefitry ny senita ny fanazavana aloha aiza ho aiza tokoa tsika izao amin'ny valim-pifidianana hatreto aloha ny senita no ekena zao tontolo zao ekena ihany koa maha hoe maharadalana azy amin'izay hoe famoahana ny vokatra vonjomaiky amin'ny fifidianana izay aiza ho aiza tsika izao dia inona ny tsara ho fantatry ny olom-pirenena amin'ny zava-misy ankehitriny ia misy ranona amin'ny fitenenana misy nikajy efa tena mandeha be mihitsy zao ny famoahantsika ny voka-pifidianana raha ny taremarika zao eto amina farany eto misy 13 867 sur 20 001 ny bureau de vote voaray
raha ny androany zany androany tamroa zany no zay resahana zay efa mandehabe zany zay zavatra zay inona no anisako an'izay hoe hoenao hoe misy ny vokatatsabato etsiro ny tsara patsevina voalohany angamba mety mora betsaka moa ny hevitry bokoa dia patsevina ihany fa io moa araka zany hoe tsy misy olona tsy tokony alalany lalàna fa nefa moa ndranay ohatra ny le tsy malalaka ohatra mibetsaka noho ny malala tsy fantatro fa anjaranay aloha zany zao anjarandretra koa nareo amin'ny aina manjery no mampatsiahy zany lalàna zany hoe mampatsiahy zany zahay fa na ny code électoral na lampifidianana zany na ny lalàna loi organique 2012-015 mikasika ny fifidianana filoham-pirenena ny 2012-016 mikasika ny fifidianana député ro zavatra anankitelo ro ary manamafy koa zany moa ny loi 2012 mikasika ny andraikitry ny sénite loi code électoral zany loi organique sy loi momba ny sénite dia samy milaza de mafisinay to akiteny miadana mihitsy le izy hoe ny sénite irery no manana andraikitra eo anatrehan'ny lalàna napetraky ny lalàna tandraiky tao ny amoaka ny vokatra vonjimaika andaniny ankilany ny CES irery no manana ihany keo ny fahefana amoaka ny vokatra farany zay zany nipetraky ny lalàna zay ny sénite no amoaka ny vokatra vonjimaika na amin'ny fifidianana filoham-pirenena io na amin'ny fifidianana somavambahoaka dia ny CES ndray mamoaka ny vokatra farany na fifidianana filoham-pirenena na fifidianana somavambahoaka zay aloha nipetraky ny lalàna zay ka tsara zay mba mafisina oren'ny rehetra hoe zay no izy hoe ny vokatra avoakany sénite no manana ery eken'ny lalàna ho vokatra vonjimaika ary ny vokatra avoakany CES no manana ery eken'ny lalàna ho vokatra raikitra farany iverenantsika rehefa avy eo ny hoe aiza ho aiza no mety ho fipetraky ny fahafahana manova ny valim-pifidianana voka-pifidianana eny ampanodinana melo ny atongavany eo anivon'ny sénite satria ianareo no miandraikitra n'izy ohatra eny amin'ny fotony fa resaka tantara sy fiainam-pirenena izy ity ny ayahan'ny olo-pirenena atao efa hitatsika zay ny fanazavana avy amin'ny sénite izay ihany koa no fantatry ny rehetra aloha zany etreto kanefa na izany na tsy zany efa misy ny milaza fa tahaka an'izao ny voka-pifidianana tahaka an'izao ny voka-pifidianana rakotony mandresy raha be koa etsy miteny hoe mandresy samy mandresy daholo inona ny tena tokony fantatry ny olo-pirenena na hoe toe-tsaina tokony entina miarika an'izany amin'izao fotoana zao mon général tsara be aloha ny teneniny hoe firoa lefitry ny sénite teo e midika hoe ny sénite ihany zay voalazany lalàna no afaka mamoaka valim-pifidianana dia ny CES no tena hoe mametraka ny tena valiny farany zay tena tokony ho fantatry ny olona mba tsy tonga ny olona rorosany hoe misy avy atsy misy avy aroa zay no tena zava-dehibe zay fanazavana nataon'izay fanazavana misy anefa dia zao zay ny ara-dalàna fa eo anatrehan'ny tsy ara-dalàna zay mety mitranga inona ny ataon'ny fitondram-panjakana zay ny fantany lehibe tena mipetraka satria ny zavatra tena malasa ny eritreritra amin'izao fotoana izao dia hoe misy ny lalàna fa tsy araha ary tsy fanaran-dalàna reny mety miteraka savorivoro ka voa tena tsara zay fanamarian'izay ahatonga ny olona ho tony zay avoaka ny sénite ny CES zay zany ny ara-dalàna ary tsy tokony misy ho ambony lalàna zay zany raha amiko mpandalina tantara sy eo amin'ny hoe mpanabe dia zay ny metrahako azy ny olona beazan'izany olona tokony manara-dalàna tokony malala ny lalàna misy sy ny lalàna mifehy ny tany sy ny fanjakana zokobe Jean Désiré Ranevson tonga dia tsika kely le fantaninany aminao hoe misy olo-pirenena maro manana isy ny korotana amin'izao fotoana izao mety hitranga ve zay aorina ny filazana ny voka-pifidianana mety ho alohan'izay ihany koa manoloana le fiatsika ny kandida zany raha jerentsika ny tantara dia matetika rehefa misy elanelana be ilay voka-pifidianana eo amin'ny kandidana voalohany sy ny manarakaraka azy dia matetika tsy dia nametraka olana firy le izy amin'izay vokatra vonjimaika mivoaka teo amin'ny tantara zany rehefa misy atsoka hoe évidence moa filaza azy amin'ny teny frantsay zay
tsy adikevitra fa dia tena io marina fa ny zava-misy amin'izao fotoana izao a dia hitantsika fa mifanakaiky a be mihitsy ny vato azo ny kandida anankiroa raha jerentsika teo zao a ny nisan'ny ataontsika hoe barao-pandatsaham-bato nazona vokatra dia eo amin'ny 3 sy ray alina ny elanelam-baton'izy mirana raha fahafantarako azy a hatramin'ny vaovao iankany koa dia eo amin'ny ray hetsy eo rehefa ataontsika ny kajy a dia eo amin'ny vato anaky 7 na 8 a isaky ny barao fandatsaham-bato zany ny elanelam-baton'izy mirana izay 7 sy 8 zay nefa raha jerentsika hoe nisy mpifidy a eo amin'ny 10 na 700 ny voasoratra anarana 8 ny elanelany dia manomboka mipetraka le aya zay zany zao mahatonga an'izay tontolo iainantsika zao hoe tontolo mampisy aya ny andaniny sy ny akilany io fa tsy ny andaniny ihany na ny akilany ihany satria mifanakaiky dia mifanakaiky le isam-bato zavatra nisy io a tamin'ny taona 1 ange hitantsika fanakaiky be mihitsy satria 500 raha tsy diso ny elanelan'ny vato navoaka tamin'ny fomba ataoko hoe vonjy-maika taty amin'ny fanjakana ny eniny voalohany sy faharoa dia nanomboka teo dia niteraka ia dia lasa nisy andreny tantara zay nainantsika reny raha jerentsika ny tantara ankehitriny zany a dia miverina indray izay tontolo mampisy aya zay ka everiko fa miverina amin'ny teny ray aman-dreny général Makavela misy andraikitra tokony ho raisin'ny fanjakana sy ireo tokony andraikitra samihafa ampiala n'izay aya zay satria ny fanarahantsika ne dia hoe fifidianana marina juste élection juste équitable mifandanja démocratique manaja amin'ny fetrina démocratique transparent mangarahara ka rehefa mipetraka izay fepetra efatra izay a ny anjarantsika zany zao dia miditra ny fanajana nyreo fepetra efatra ny fanarahan'ireo izay ahafahantsika mampisava ny aya ary verina kely amin'ny tantara tamin'ny fidinana voalohany a ny vato azy nisy mirahalahy raha ataontsika ny kajy dia ampahatelony eo zany hoe ampifidy anankitelo tonga nandatsabato dia ny anankiray zany no safidy ny ray amin'izy mirahalahy izay manao ny fidinana faharoa izay fantatsika fa nisy reo ataoko hoe mpifanandrina politika ny ainga tamin'ny 7 ny zava-misy zany ny roa pahatelo mpifidy zany a dia nijery lalana hafa ary mampitombona ny ayahan'ny olom-pirenena izay nalaina aveo teo hoe ny roa pahatelo malagasy nandeha ny fidy a dia niala tamin'izay lalany fifandonana ny anankiroa zay fa niditra tamin'ny lalana vaovao hafa mihitsy ho an'ny firenena dia everiko angambany fa mitombona tsara hoe ny vahoaka malagasy akoatra n'ireo izay tsy nandeha ny fidy dia mitady tontolo hafa miaina malalaka milamina ary miaro milamina miaina milamina amin'izao fotoana izao ka rary ny olom-pirenena raha mitady an'izay filaminana izay kanefa le tontolo izay iainantsika amin'izao a dia somary mila an'izay hoe fampisavana aya zay ka eo mihitsy le hoe fampisavana le aya aty amin'ny senita ny baolina aloha zany zao raha resaka fifidianana kely dia kely le elanelana so dia niezaka ataonareo ampangarahara le izy na ny fanazavana hitinareo na ny zava-misy etreny fotineny kosa no tsy azahoany olona antoka le voka-pifidianana zany inona le hoe zavatra inona ny zavatra ataonareo zany amin'izao fotoana izao ohatrany ahoana ny endrika isehoany ny fomba fiasan'ny senita amin'izao fotoana izao a ny tanjotsika moa dia hoe mba hazava sy angarahara tokoa le fifidianana zay mse ya tsy dia misy zavatra hoe fepetra manokana hoe amboarina amin'izao na apetraka amin'ny na etsero fa tenin'le olona teny tamin'ny radio trottoir teo le tenanao teo hoe ivoaka ny vérité des urnes tsy misy ny ampiasaina azy teo vérité des urnes zay ny anjara asanay zay ary zay koa moa nefa engagement ndraisina na fony zay nanao fianianana tamin'ny andriketana n'ity asa ity za rehetra ao anatin'ny commissaire électoral mety omika amin'ny ramatofilo zany ary zay koa nahaverina ramatofilo entsika hoe zay dia maka engagement anatreny tantara sy anatreny firenena fa ivoaka amin'ny orina no avoakanay tsy anasorana tsy anapina zay ny zavatra ataony ao sisy disposition zavatra hafa mihitsy hoe mampieritreritra anay na hoe zay voalazany lalàna amin'ny amoanany zany vérité des urnes zany zay voalazany urne zany no avoakanay araky ny procès verbaux araky ny plis électoraux araky atao taratasy zay tonga ao amin'ny tonga aminay ao amin'ny senita tonga anao dia alefaka ihany le fanazavana satria efa misy fampitoeny le izy ngambany mety mifandraisarana zavatra zay hitanao moa hoe
anisan'ny voatenina amanao teo le hoe mangarara ny fifidianana ekeny rehetra. Zavatra ny ekeny rehetra koa amin'ny resaka fifidianana maneran-tany, ary raha misy olom-pirenena na olona vahiny miresaka aminao de hoe rovina mivoaka, rovina mivoaka, rovina mivoaka. Inona ny dikan'izay? Dikan'izay de hoe tokony tsy ho ela loatra le famoahana n'le voka-tsabato. Eo nefa zany tiako fahamarihana tsara. Io araka ny tegny teo hoe le vérité des urnes, io tsy misy vitesse déterminainy aloha na prédéterminainy lavitra be na amboarina eo amin'ny fotoana anankiray eo. Fa io arakaraky le fatongavany le plis électoraux, le imprimés électoraux, les documents électoraux tonga ao aminay, zay no midéterminer les vitesses de saisie. Misy indray vitesse d'exploitation, misy indray ny vitesse de validation, de misy zany ny vitesse de publication. Zay no mamaritra an'izy. Fa ny texte mihitsy milaza an'izay ray ambony alohany, ny code électoral ohatra matsiaro be da be niverimberina zany fa ohatra fotsiny ohatra amin'ny article 113 ohatra mikasika anjara raikitry ny président bureau de vote sy ny chef fokontany sy ny agent électoral, de hoe am'izao amin'ny teny français izy ohatra izy hoe il doit faire diligence, mandrefipetra mba hampalakilaky ny raha zany le plus tôt possible. Mandeha araka ny heveranareo azy ve le izy am'izao fotoan'izao le opération rehetrarehetra? De zay ny fipetranapetraka, zay ny voalazany lalàna, zay ny toromarika naverina amin'ny tompony andraikitra reo. Dia hoe aza mitaraikiaraiky nareo satria ny olona miaya raha vao hoe ela be any le voka-tsabato. Zany ao lalàna mamoaka metraka an'izany de navadika io toromarika an'ireo tompony andraikitra. Hatrany amin'ny SRV zany, SRMV, ao amin'ny article 119 ny momba ny SRMV, de mbola andreo hoe par la voie la plus rapide. Any amin'le fiaingan'le tokotaratasy zay. Fa rehefa tonga amin'ny andely izy, zany tsy zay zany mamorona zany hoe la plus rapide na hoe la par faire diligence, lalàna mametraka an'izay, fa tsy zay koa no mamorona zany. De tonga amin'ny andely izy, de izy teneko anao teo hoe arakaraky le fatakoavanao aminay eo, satria misy ambaratonga maromaro, misy atao saisie les documents, de vao exploitena, de vao validena. Rehetra zany misy sokajin'olona daholo mikarakara an'izany ka zany zavatra zany tsy maintsy nezahanay ao araky zany tokoa, ho ampiarina araky ny voalazany lalàna tokoa, sy ny toromarika araky ny lalàna, na ampitaina amin'ny tompony andraikitra rehetra, na ny any amin'ny ratsamaiky anay ny velany, na izahay eo amin'ny senita aty amin'ny siège, de samy manaraka zay toromarika avy amin'ny lalàna zay daholo mba atonga an'le hoe vérité des urnes. Mametraka an'le hoe toromarika avy any amin'ny lalàna ianao fa ny mampiahy any olona koa mantsy am'izao indrindra fa anay tao Antananarivo miazakazaka be le serasera, fa le ny candidat ihany koa izay samy manana ny tonga moa zany de efa samy nanao fety daholo ny arivan'ny 20 décembre ny candidat roa, fa efa misy mivoaka amin'izao hoe 9,900 ohatra ny candidat Jean-Louis Robinson, de tsy mitovy amin'izay nefa le taremarika tsy mazava amin'ny olona loatra hoe fa manina tokoa samy hafa le voka-pifidianana. Kizany zavaka taminao toka, zay moa tsy afaka hoe mettre commentaire, ilaza zavatra zao am'izay hevitra mikasika an'izay vokatra hafa any, zay tsy ngamba tsy manana andraikitra am'izany zay, fa teniko taminao teo hoe ny vokatra provisoire officialy de io avoakanay ao anivon'ny senita io, avoakanay amin'ny alalanay manjery, avoakanay amin'ny alalan'ny site web, de izy io fa ny vokatra hafa ohatran'izay aloha sarotra amiko ny qualifier azy hoe vokatra manahoana zany, vokatra maninona zay tsy aiko aloha zay, tsy anjara andraikitra izay, fa ny anay de mamoaka an'le vokatra provisoire, vokatra vonjimaika officialy araky ny nametrahany lalàna azy. Eo indrindra mantsika fa izay vokatra samy hafa zay mihitsy ny lalaovanareo mpanao politika rehefa raikitra le hoe mivoaka le valim-pifidianana mifanakaiky, de zay no mampiahy any olona mon général. Ny ahy zany amin'ny hoe mampandalina tantara de te hitodika kely amin'ny zava-nisy vao vetivety ahako, ohatra hoe tamin'ny afatisany Nelson Mandela. Nisy maherin'ny 70 ny filoham-pirenena nanatika ny fandevenana azy zany. Misy dikany zany, inona le dikany ngeza be, tena naneken'ny olona ny lanjany sy ny toerana ndraisy ny oranga io teo amin'ny firenena sy eo amin'izao tontolo zao. Voalohany indrindra tena hoe le fanehoany ny atao hoe fitiavan-tanindrazana. Faharoa
tena fanehoany zany atao hoe tompontsoan'ny fireneny fa tsy ny tompontsoan'ny tenany. Matoy izy nahazo an'izany ataontsika hoe amboarany Nobel amin'ny fandriam-pahalemana, mbola misy dikany dia zavatra lazaiko zay mampandalina tantara. Teto amintsika anisan'ny filoham-pirenena nandeha nakany Afrika Atsimo. Midika zany fa tena hoe misy hevitra mafonja eken'ny firenena malagasy ny mpitondra malagasy tamin'ny Nelson Mandela. Nisaona 3 andro ny firenentsika, misy dikany daholo zany. Inona le tiako ambara amin'izay fotoana izay? Raha toka tena misy lanjany amin'ny mpitondra eran-tany, izay le hoe tompontsoan'ny fireneny, ny fampandrosoana ny vahoaka ao aminy, tena mavesa-danja dio nataony Nelson Mandela. Inona ny nataony? Nigadra 7 taona tany Mponjoranga io. Rehefa navoaka izy nisy fepetra napetrany nekena dia ny hoe ahafahan'ny maintioditra mandatsabato. Fa rehefa tonga teo amin'ny toerany mpitondra izy, zavatra voalohany mety tsy nahafaly ny Zolo ny akamaroany Zolo le mitovy loko tonga dia hoe tonga dia hiaray tantana amin'ireo fotsioditra. Kanefany fatany tsara fa raha avy tany dia tonga dia mandilika andreo dia mbola hiverina ihany le olana, mbola hifandrafy ihany. Tena zava-dehibe zany dia zao raha olona jereny tsy mitovy loko, olona samy hafa fiaviana, ny Zolo sy ny Afrikander reto fotsioditra. Fa zany hoe ao anatin'ny Afrika Atsimo nahay nahita hevitra hifandamina hiaray tantana mainka avatsika malagasy, samy malagasy hodidiny ranomasina. Eo ny tiako apetraka, ny tiako atongavana tity araka ny teny teo. Le hoe fanakaiky loatra nge le olona ny isam-bato azony, samy misy tapitrisany iny. Tsy misy mihitsy afaka hiteny hoe itsy nahazo bebe koa na elanelankely, samy manana vahoaka tapitrisany. Ary eto mbola ampiko lasa toko 3 zao le vahoaka malagasy. Ny toko voalohany le 500 tsy nandeha ny fidy. Ny toko faharoa le apahany le 500 azony Rajaonary Mampianina. Ary ny apahany fahatelo le toko fahatelo le atapitrisany azony ny docteur Robinson. Dia ireo tsara ireo telo ireo tsy maintsy ataonao ny ampifandrindra azy, ary tsy misy afa-tsy ny fiaraha-mitantana. Zay mazava loatra fa tamin'ny tetezamita efa nisy ny fiaraha-mitantana, fa zay izao ny tsy mampitovy azy ny mpiara-mitantana tamin'ny tetezamita olona nitendrena, fa ny mpiara-mitantana amin'ny repiblika fahefatra olona voafizim-bahoaka, ary misy olona tapitrisany ohatrina. Ka inona ny mahasarotra an'izay mba tsy hisian'ny korontana? Satria raha vao tsy miara-mitantana reo nefa samby olom-boafidy dia ho sahirantsika. Ka inona ny tadiavintsika? Tsy ny fampihavanana va? Tsy ny firaisankina va? Tsy ny fampandrosoana ve? Ary ny fitiavan-tanitra zany. Tehiteny ny général Ramakavelo hoe tsy afaka hiala amin'izay fa tsy maintsy miditra amin'izay fiaraha-mitantana izay, zany hoe amin'ny endriny vaovao zany fa tsy amin'izao fotoana izao. Amin'ny endriny vaovao. Tovhevitra amin'izay ve Jean Désiré Ranavy? Raha ataoko hoe amin'ny fijery siantifika kokoa dia mbola dia mitovy hevitra tanteraka mihitsy satria zao karazana herin'ny fandrivotra mantsy ireo. Raha tsy misy ny fifampiresahana hoe hoentinaizy ity fireneny ity, hoentinaizy ary atao ary ny amony napetraka dia ahoriny eo ambony inona ary ilay repoblika sy le firenena izay atsangatsika. Ahoriny eo ambony fifandroritana ve sa ahoriny eo ambony fifampiresahana? Za mahita hoe ny zavatra tokony ataontsika dia mitovy hevitra tanteraka Ray aman-dreny Ramakavelo hoe na tiana na tsy tiana, satria zavatra misy raha atao koa ny mbola fanadihadinan'le vato azo amin'ny rotota dia ny candidat Jean-Louis Robinson dia nahazo betsaka teto amin'ny faritany n'Antananarivo. Saika ataoko ny androtokony faritany n'Antananarivo izay azo lazaina fa fohy be an'ireo crise politika teto amin'ny tany sy ny firenena. Ka mila jerena tsara zay satria raha ny androtokony ny ataoko hoe eto amin'ny faritany n'Antananarivo ny fidy ny candidat Jean-Louis Robinson amina zavatra kely fotsiny zany dia mety isy zavatra hitranga matanjaka be. Mety tsy ho androany io fa mety afaka heritaona io, mety afaka roa hipetraka ao foana zay. Ka raha tsy misy izay fifampiresahana, fa za zany mahita hoe izay lala ny fifampiresahana sy hoe fiaraha-midinike ho atao ahoana ity fireneny ity, andao hiaraka anarina n'ity fireneny ity, andao hiaraka anorina n'ity fireneny ity, dia za mahita fa sarotra ny atavavaontsika malagasy ho amin'ny zavatra tsaratsara kokoa. Izay ny fijeriko azy. Ahoana le 500 tsy nifidy an'ireo zany, ireo anankiroa ireo amin'izay fotoana izay, le fiaraha-mitantana sy le iandriky le fitondrana rehefa avy eo, anao ahoana zay?
ny zavatra mety hitrangany tamin'ny fidinana voalohany a 70 mahery raha tsy diso any tampandraisana anjara 20 isanjato fidinana faharoa izy a efa nidina 50 isanjato eo izy amin'izao fotoana zao io sady zany dia efa midika efa nisy 20 isanjato zany a zay nanapa-kevitra ny tsy any eo hevitra tamin'ny fidinana faharoa satria tsy nieritreritra izy fa mbola lay vondrona anankiroa zay ataoko hoe mpifanandrina politika hatramin'izay no ho eo fa mitady lalana hafa io zany mbola milaza fa mbola misy hery fahatelo zay le nyresahany général Makavely le hery fahatelo izay akoatran'ireo anankiroa ireo zay mbola mipetraka ihany koa eto amin'ny firenena malagasy ka io zany a ny fandrindrana azy aloha zany dia hoe nyrotota mila mifanaraka anaja an'izay voka-pifidianana zay ary le voka-pifidianana misy an'izay fepetra ndresaka hoe mety isy fitarainana ao andeha zay moa zany atao amin'ny CES moa zany tena andehana zay satria ny senita dia maka an'izay vokatra tonga ao izy a dia mijery azo avoaka ve ty ara-dalàna ve ty manaraka ny tokony ho izy a dia avoaka n'le vokatra fa reny vokatra reny tsy milaza fe ara-dalàna manaraka ny fepetra takiny lalàna avokoa fa ny CES dia mbola hitsara n'ireny any zany tsika zao mety andehany amin'le fampitahana voka-pifidianana ohatra mety hitranga misy manome ohatra anankiray anao a zao a bureau de vote anankiray sao tao amina fokotany anankiray voandroany maraina na eno hoe ny stylo nampiasaina tao amin'ny isoloara dia stylo mena ny vato azona kandida anankiray a rehefa dia jerena feutre daholo dia fanteny nanana feutre daholo ve mitovy ny mpifidy an'ireo an'ity kandida anankiray ity ny zaraina feutre tany ambadika tany dia mitovy daholo ny kosy azy sa inona ny antony dika zany any an'le pitsopitso madidinika ohatr'izay mety hitrangany amin'le nresahako hoe valo isaky ny bureau de vote mety anovan'le hipetrahana mafy an'le aya ka izay le nresahako hoe tsy maintsy misy akoatran'le vahaolana teknika zany zay atao amin'ny senita sy ny CES dia tsy maintsy manaraka ny vahaolana politika dia ny fahavononantsika andeha ho any amin'ny tsaratsara kokoa fampiafanana malagasy raisiko aloha le resaka teknika teo ao anaty koa mety nahatonga an'izay semana zay sary zay hoe nisy feutre mety le fitaovana nampiasana teny fotony velo nahatonga an'izay sa manao na andriamato filoha-lefitra ny fipetrany raisina aloha ho an'ny bureau de vote rehetra dia tsy maintsy misy zavatra moa zany nanaovana ny marque mba ahafana manao marque zany amin'ny bulletin unique dia inona le anaovana an'le marque dia stylo no napetraka atao stylo bleu na rouge fa stylo fa tiako tena fa tsy feutre ny antony nametrahana an'izay fepetra zay a satria eo amin'le fitsinjovana an'le hoe mba tsy ho faty le safidin'le mpifidy mba tsy ho faty zany le voka-dajabato mba tsy ho faty le vaton'le mpifidy a dia le triny raha mainty feutre iny na marqueur sy namany hoe la vao maimaina dia eo afosil'olona le bulletin dia asa mandeha antany hafa indray le marque dia ifandiso zany nresaka odiso ao dia farany mety ho maty le vato a dia hosinjovana zay zany a dia naovana hoe tsy ampiasaina any amin'ny isoloara ny feutre na ny marqueur fa stylo dia ahoana nahatonga an'izay hoe efa naray fitarainina momba an'izay ve nareo na fanamarihana hoe nisy nampiasa feutre na zavatra hafa tamin'le izy ny zava-nisy koa mantsy tamin'ny fiodinana voalohany misy manao sarina fo ao amin'le kazin'le bulletin iny sisa fa momba an'izay resaka fampiasana fitaovana hafa koatra le zay stylo zay fa naray fitarainana momba an'izay ve nareo dia inona ny fipetra raisina misy zavatra mety hitranga zany amin'ireny le fipetrangeo moa zay fipetrany raisin'ny président bureau de vote ty le azadintsika fa misy le fotoana misy le temps réel zany ny 20 décembre zany zay any amin'ny bureau de vote mitranga zany ndrara any ny opération de vote any ny scrutin any le tena fifidianana zany no mandeha zay nametrahana le président bureau de vote sy ny péramètre bureau de vote andray ny fepetra eo no takiny zany situation izany fa ny akoatran'izay dia manjary fepetra fitarainana ny amin'ny zavatra hoe tsy ekeny rehetra na laviny rehetra na hoe veriny sasany fa tsy ara-dalàna zay zany fepetra fitarainana zay na fandavana fa reo président bureau de vote afaka mantany anay izy par téléphone hoe ahoana fa zo ary nisy lany le stylo dia sirona feutre dia tsy zay tsy lazana zay mihitsy satria araky niteny taminao teo hoe le fampiasana le feutre zany tena mety animba le vaton'olona ary ny an'izay ny anjaranay ny miaro ny vaton'olona iny hatrany amin'ny famoahana voka-pifidianana vonjy mainky
ka tsy lazan'zany mihitsy ny zenit hoe asiny mino fa tsy nitenan'zany keo ny président bureau de vote sy membre de personne neutre fa de raha misy moa ny hoe fitarenana mony am'zany le lafiny fitarenana zany na lafiny fanamarena aty aorinany le jour J iny zany resarako dia ny fitsarana moa zany andinika ny profo ampelantanany am'zany hoe nisy sa tsy nisy zany ao nany fandehana ina ny akony teo am'le vokatra teo am'le vatony le mpifidy de iny CES ny itsaran'zay momban'zany fanamarena teneny namako atsa mety anao ahoana ny lanja ny voka-pifidianana avoakan'ny CES manoloana ny mpanao politika sy ny mpifidy mety ho tena ho tafapetraka ve le kolotsaina le fanajana lalàna amin'ny zava-misy amin'izao fotoana zao sa mbola mampiahiahy ihany le izy le izy nge zao hoe ny zava-misy de raha malala hoe andao ataontsika mihitsy hoe ny tsy fanajana lalàna zany nge tsy azo afininy nareo communauté internationale reo de ohatrany manao fanamariana milaza hoe misy tsy de fanarahan-dalàna fanajana lalàna loatra eo mbola atsaroko ihany nge ny teny ministry ny fitsarany hoe mididy avoaka ny CES tompoko de tsy azo ovana de efa de azo ovana ohatra fotsiny teneko za tsy manao ina fa mampandala tantara ny teneko an'izay de zay trangan-javatra zay ve tena hoe afaka ao an-tsain'ny vahoaka am'izao fotoana zao ze zavatra ho avoakan'ny CES izy nefa ny hoe azo lazany hoe maso mandidy satria izy ny voalazany lalàna afaka mamoaka ny fitsarana de reo fotina zao le zavatra nytanga farany teo ny misy didim-panjakana mivoaka ze tena azo lazaina fa manitsaka lalàna la organique ohatra manitsaka ny feuille de route manitsaka lalam-pandrenana de iny de rehefa vita ny fampilezakevitra de nravan'le CES izy ny tompona andraikitra ka ny a mampiahiahiahy fotsiny de zao hoe zay fampatsevana fotsiny amy mampadala tantara fa ny a de tsotra tsy misy ahita tompontsoa anatina savorovoro zay avoakany eo tompoko ny conscience ny mijery an'izay tokony hoe eketsika za de miteny zany ekeny zay nge natonga anapatsiahan'le Nelson Mandela teo hoe mila fisokafana io araky ny tenin'le radio trottoir teo hoe ataovy adinomba lany mpianakavy sa misy olona tapitrisany eny eo aorinan'izy roa lahy reo azady iny hoe ary ty vitan'le olona tapitrisany reo fa mbola misy olona tapitrisany tsy mifidy marina fa mety hoe tsy nifidy izy de mety hoe verezondro tamin'ny tsy nifidiana fa na ijanona zany vahoaka malagasy io tompoko ary tsy maintsy eritreretina zay zavatra ka ny ako ny fampatonina ny tsara tsara nge nisy zao fandarana zao hoe mbala zany hoe mila mitonty tsisy ahita vokatra tsony na ny andany na ny ankilany vahoaka malagasy no hosahirana ka ny ady any foana ny tsy maintsy teneniko hoe ny fifandeferana ny fisokafana ary indrindrindrindry nge kandida rajonary mampianaka ty fa miteny sokatra amrehetrarehetra izy fotoana anatanterahany an'le fisokafana am'le fiaraha mitantana ny zavatra hitranga eo fa malagasy dolo iny io fa tsy afrikandera sy zolo any any ametrahako azy mbola apetrako tsara zay zavatra ray ny zava-misy moa ny kolotsaina politika mipetraka teto amintsika ny senita zao manana fototra araka ny lalàna na base legal anaovan'ny etsika rehetrarehetra ny CES mijoro ara-dalàna ihany keo fa ny zava-misy ny mpanao politika manovanova zavatra eny tsy efa-tsefaneny fonina zany ka eo mihitsy zany ny tena fanontaniana apetraka mpanarabavao manoloana ny fihetsika le mpanaraka n'le kandida anankiroa le mpanaraka reo ve ny mpanao politika ve tsy travailler ataoko anaty fanangisosina na hanao etsika anova ny fotom-pisaina n'le mpanaraka de miainga avy any ndray ny hoe zay tsy manaiky ohatra tonga ny korotana zoko be Désiré Renasson ao anatina etsika ataoko hoe fampelezakevitra sy fifidianana ohatr'ireny de misy andian'olona foana sokajin'olona ao anatin'le mpanaraka anao misy reo antsoina hoe fanatika zany ninonina mitranga eo titiny ana zany manana an'zany ny andaniny sy ny ankilany am'ireo misy le antsoina hoe raisonné zany hoe reo olona hoe misy zavatra naharesy lahatra azy manokana mihitsy tamin'ny kandida andany sy ankilany ka nanaraka azy ary misy ny antsoina hoe suiveur
ale mpanaraka efa ay ry nyrona be somary de lasany zany hoe misy an'izay sokajy zay ka matetika amin'reto le sokajy mafana fo reto de za miteny aminao fa sarotra aloha mifehan'ireo sarotra no mifehan'ireo ary zay ny ilana n'le nyresandray aman-dreny Ramakavely izay ny ilana n'le fifampiresahany ny aty atampony maneho an'izay fihetsika vonona ho amin'ny filaminan'izay ka raha ohatra zany lay ataoko hoe famoahana le valim-pifidianana tsy manazava tsara satria inge araka nyresahako hoe Antsirabe zao vaovao henoko ary misy namana ny Antsirabe zao de mivadika ny voka-pifidianana hafa le PV de hafa ny zavatra nisy tary amin'ny barao fandatsaham-bato de tsy manaiky ny olona satria tena mampiseho mihitsy hoe tia ny taria nefa tia ny lasa voaka aty amin'le SRMV ohatra ny aty amin'ny senita fobe mety manangona fotsiny an'izay vokatra hoe tia zany de misy ny ara-dalàna de ara-dalàna ty fa le tany amin'le barao fandatsaham-bato na nahoana de eo amin'le barao fandatsaham-bato makato zany tsy fantatra zay nitranga atao izay zao de efa hiteraka ary io zay le nresako hoe rehefa diso mifanakaiky loatra lelanelana de tena mila fitandremana nefa teto hatramin'izay mifanakaiky foana nge raha vao fiodinana faharoa azo lazaina hoe ny zavatra nisy an'io nga anankiroa ihany tamin'ny voalohany de tamin'ny taona 2012 tamin'ny fidinana voalohany fanakaiky be izy de niteraka crise mpifidianana iny lasa nisy an'le autoproclamation ny faharoa tadidiko de tamin'ny fotoana 7 raha tsy diso ao 18 professeur Safel Bera sy président Ratsiraka no fanakaiky fa tamin'ireny zany tonga de nanaiky ny professeur eny ary famijanona ny akoatran'izay fifidianana farana ataontsika zao tamin'ny 2012 de tena elanelana be raiky amin'ny 20 isanjato ny président Ravalomanana de aty amin'ny raiky amin'ny 20 isanjato ny faharoa de hita hoe be lelanelana tsy niteraka problème faharoa taona teoriana le izy nisy ihany le problème tranga amin'ny fito sy roa arivo de ohatr'izay hatrany hatrany ka io zany amin'izao zao tena mifanakaiky be mihitsy le izy de zay mahatonga hoe mahafa mihitsy an'ty le fifidianana ty ary le izy no anahirany eto amintsika koa de zao tingamba mba mariako ihany amin'ny satria fitezana moa ny ataontsika eto matetika de le anaran'olona ny tokotsika fa tsy le foto-kevitra zay ny zava-misy atao Madagasikara amin'izao fotoana zao raha jerentsika za moa nisy fotoana vaomaly any niona tamina namana mpanao gazety de niteny taminy hoe raha jerenany ara-poto-kevitra ty resako ty candidat Jean-Louis Robinson any progressiste Erly Pivoarana ozy zay ny déclaration natao fanambarana natao vao vita amin'ny fidinana voalohany zany hoe izy dia any amin'ny frais anakavia raha ataoko hoe ny any amin'ny frantsay zany nataontsika fitaratra raha jerentsika koa ny filoha aty amin'ny côté amin'ny filohan'ny Rajoelina dia izy mpiamy madinika ihany koa social démocrate erakavia koa izy raha ara-poto-kevitra zany zao tsy misy mampifanalavitra an'ireo candidat reo candidat Hery Rajaonarimampianana rehefa nijerena ny adevitra ara teo karena de tena fa libéral izy na hoe malalaka fanalalahana akavanana kokoa ary président Ravalomanana dia fantatsika fa ultra libéraliste tena ery akavanana be mihitsy rehefa jerena zany ara-poto-kevitra de président Rajoelina Jean-Louis Robinson tokony fanakaiky ara-poto-kevitra ary Hery Rajaonarimampianana sy Ravalomanana mifanakaiky ara-poto-kevitra de ny zavatra misy zany de zay hoe ny eto amintsika mbola le olona aloha fatsiny foto-kevitra ka izay mahatonga hoe tsisy antony fampiresahana raha izay zavatra zay raha tena ilamina amin'ny firenena satria ka tsy maro mpanao politika ihany ve ny namboly an'izany teto raso aloha raso kely aloha tena rarotiko zay nyteneniny avako tato zay hitanao tena ohatsy hoe ararotiko zao ny antony ararotako azy tsika miresaka fampihavanana nanao ny FFKM nanao ny ray aman-dreny mijoro tonga ihany koa ny fampihavana-pirenena zay misy mitarika eto ihany tsika ny communauté internationale moa zany de efa ao anatiny tsy fotoana tokony ho ararotina ve tompoko izao valim-pifidianana ivoko zao araka le lazaiko hoe raha miara mitantana ny vahoaka malagasy eny tonga de ray miavany ny tsy vitany reto ny tany saiko reto tonga de vitany io fotoana io tena zava-dehibe satria izy moa tena laza ina moa tokony ampiavana tsy maintsy vahoaka malagasy eny mpanao politika ny miavany na ny candidat roa tontolo fa mifandrakana na mifanoroka misy fanasana etseroa mifanoroka dolo eny reo mpanao politika reo ka izy zany ampiavanana mpanao politika fa raha ny tena marina reto vahoaka malagasy manaradia ny olona raha andreto reo no atao zay ampiraisana azy ka fotoana anakira tena lazaiko anao fa tena fotoana ray ararotina ary tena hoe tena vita
ny arahany malagasy roapolo tapitra raha toka mipetraka zay le ataoko hoe fotokevitra otrany mipetraky Nelson Mandela zay tena fanararota mihitsy mampatsiaro atorotenina mpitandrina atao amin'ny fiangonana misy anay izy ity dia izao ny teniny hoe rehefa misaviritaka ozy izy ny fiarahamonina dia izao ny zavatra mitranga dia nataony tamin'ny teny frantsay izy dia sako adika teny gasy les grands s'arrangent les moyens se vengent et les petits se mangent zany hoe ny aty ambony a fandamina ny eo atenatenany a famaly faty ary ny aty madinika ny fampihinana zay ary tonga ny fotoana angambany a tsy aleo mba fandamina ny rehetrarehetra sady zany be nikajy le zara tenenina namana tasy ngamba tiako mba sy tenena kely hoe fanabeazana moa izy ty ozy anao tany ambony alohany zany na eo azy ny lalàna eo ny toromarika zay apetraka eny fandaminana momba ny lalàna sinisia ao dao zany rehetra zany fa zany ange rahatsika malala sisy anao kobaka mbava am'zany rahatsika malala fa zany ange tsy garantie absolu ny aminy hoe tsy isiny zavatra mety tsy ara-dalàna fa zavatra mba hitena saritana kosa zany ny eritreritry ny olo-pirenena indrindra ny olo-pirenena zay ny fidy zany ny tandemana kosa zay verako azy de hoe mba tsy ho generalisena ilay zavatra anankiray hitanao teo amy teo anankiray hoe zaona araky ny tenana mateo ohatra zay zany a mety nisy zany io moa ny tatitra ilaza azy a ny fanadinana dedina ilaza azy a ny fitarainana koa ilaza azy satria zay le fitarainana teniko teo ny fitarainana koa ilaza azy hoe nisy an'izao satsiny zao tary divito ny fandena rehetra zany a eo anivony CES fa ny mba hitako hoe zavatra anankiray ngamba raha mba entefa ao za amin'ny mpifidy pray firenena amy tena dia le melatsiny ataoko hoe te français izy hoe le généralisation active na ny extrapolation hoe satria taty bureau de vote numéro zao nisy an'izao de tonga zany de de tsy mety zany ty fa de zany izy de zany tolo zany tragna mandeha Madagasikara e zany matetika no fitaovana ampiasain'ny mpampiady sy ny fitaovana ampiasain'ny olona manana eritreritra hafa ka mba lazaiko any zay hoe mba tandrematsika mpifidy zay fa mety nisy zany ary ny fitsarana anamarina hoe nisy zany na tsy nisy tokoa araky ny zavatra zay hitanao fitsarana kanefa alohan'zay de aoka ho fantatra hoe zay nisy tao de nisy tao zany zay everina nisy tao mety nisy tao fa tsy lazaina hoe zay tao nisy manerana Madagasikara na manerana faritra rehetra ny anjara ndraiky ny senita koa mantsy afangaron'ny olona amin'ny CES matetika de voatontonona na amin'ny miaino onjam-peo hafa onjam-peo ravavy ny tena voatontonona ny efa nisy mihitsy ary moa le fangatana le hoe eo anivon'ny senita zany le hoe ajanony le fanisanan'le vato aiza ho aiza tokoa moa zany zao no fandehan'ny fampitahana ny fahafahana manao azy efa azo atao am'izao fotoa am'izao ve zay sa hoe ohatrany eo na niendrika tokony fanatona solotena le candidat sianareo anivon'ny senita zany anaovana le fampitahana le vokatra azo samy manana ny vokatra ny matsy oui sotra monsieur Nkatsa hoe samy manana ny vokatra tiako apetraka kely io zay hoe samy manana ny vokatra zay filazana hoe samy manana ny vokatra zay aloha misy endry ny ara-dalàna zay zao le endry ny ara-dalàna ny ara-dalàna de zao araky valaza lala-pifidianana zany misy ny procès verbal fitanana soratra ny fifidianana zany zay manoratena zay autocopiant zany zay nomena any ny senita sy ny démembrement ny anaty zany ny CRMV omena ny CES ary omena ndreo koa zay candidat délégué ny candidat io ampina kely ny am'zany didy mandalana hoe ny article 114 zany diso hoe zay délégué ny candidat manatrika eo am'le raha-pifidianana zany de mahazo manoko copie manao copie an'le zavatra nitranga teo am'le manao copie an'le procès verbal zany tena zavatra be da be zay ao ny procès verbal manoratena ao ny copie ny procès verbal zay sy niavy membre bureau de vote anankiroa farafakeliny zay alainy délégué candidat reny nataoko hoe ara-dalàna reny nataoko hoe ara-dalàna ka verina amin'ny fantaninao am'izay hoe ao na mifandehny zavatra zay ny délégué ny candidat na ny candidat no afaka magnataka mazava tsara zany tapany farany amin'ny andininy fa romboroapolo am'zato ny lampifidianana fa sy diso
hoe ny candidat na ny délégué candidat nahazo alalana mazava tsara afaka mangataka ny confrontation ny procès verbaux confrontation procès verbaux zany hoe na eo anivon'ny sénite na eo anivon'ny démembrement ny sénite any amin'ny CER zany na CED na ohatra zany na eo anivon'ny ozy izy hoe eo anivon'ny juridiction compétente zany hoe ny CES zay zany ny compétente zay ray am'reo zany tia mo zany zao ohatra hoe raha isaka hoe fidana président tenentsika dia na zany sénite eo anivon'ny sénite no misy ny confrontation ny procès verbaux raha zany lalàna zany article 122 tsisy raha ny sénite tsy nity ny andahany zany na koa araky ny fangatahana azy ataon'ny candidat na ny solitena candidat na koa any amin'ny juridiction compétente ny CES zany azo angatahana an'izay koa fangatahana tsotra peraka tsara zany zay hoe anaovana an'le confrontation zavatra ara-dalàna zay ary vola zany lalàna ny fomba anaovana azy sy ny fomba nanaterahana azy raha ilaina ozy ny eo amin'ny article 122 hoe en cas de besoin raha ilaina zany tsy hoe kory hoe systématique zany na hoe automatique fa raha ilaina zany dia misy demande avy any amin'ny candidat na délégué ny candidat na zao lalana afaka manao zay fangatahana zay na eo amin'ny sénite na eo amin'ny CES. Zokibe Jean Désiré Ranevson, quelle est l'anelam-bato ny confrontation na ny fampitahana ny fitanana an-tsoratra na confrontation des procès verbaux teto amintsika efa nisy any zay teo amin'ny tantara saingy tsy nilamina ny tao aorianan'le izy avy eo na izany azy mety ahoana ny tranga iseho amin'ity indray mandeha ty fahitanao azy misy aloha miankina amin'ny safidin'ilay candidat zay angataka n'ilay fampitahana fa ny fampitahana nge zavatra tsapa hoe rehefa kely lelanelany ka hita hoe misy ayaho anelanelany ao le vokatra mantsy araka resantsika tao hoe samy mety manana ny vokatra ny ampelatana ny candidat-nao koroa zany zao ankoatra le ansenita fa ny famoahana ty le tena vokatra eken'ny lalàna no senita manana zay fahefana fa tsy manakana mihitsy zay fanangonana vokatra ataony andaniny sy ny akilany ka raha hitany fa misy zavatra mampiaya dia fahefany mihitsy ny mangataka an'izay fa io dia miankina amin'ny CES io satria ny CES zany anapaka ekena le confrontation na tsy ekena ny confrontation fa matoa misy ny confrontation dia mahatsapy zany fa misy fahasamihafana ilay vokatra mivoaka sy ny opera-tanany dia tsy maintsy tedaviny iny ohatra ny mpanao audita rehetrarehetra zany io mijery hoe taiza zany nisy olana tato amin'ity faritra aty ve sa tato amin'ity district aty ve sa tena atao amin'le ataoko hoe province mihitsy na faritany dia miankina amin'izay ka io ngamany ataoko hoe miankina amin'ny hevitry ny candidat anankiroa zay nifaninana tamin'ny fidinana faharoa ny anaovana an'izay ny faharoa koa dia misy koa nge ny feo zao mandeha hoe nisy bulletin hafa hoe précoché zay ngamany hitantsika rehetra fa nandeha zany feo zany nidika ve zany fa bulletin ara-dalàna ve reo no nisy fuite mino anefa fa tsy isy fuite satria misy fitantanana azy gestion an'izany tsara atao anivon'ny senita ara-teknika io koa zany mety fantany satria lay vatona latsakitsika iny dia misy larany iny raha tsy diso eto anamafy azy ny filoalefitry ny senita dia ny zavatra tsapa dia hoe raha nisy précoché tokoa ve le bulletin tena nisy référence tao anatin'le bureau de vote ohatra mandray ohatra hoe larana voalohany ka hatramin'ny larana faharivo ohatra nampiasaina tao amin'le bureau de vote anankiray dia nifidy ny olona arivo ohatra zany dia misy vato mety zany mety ao anatin'ny ilana mety ho fanafana marinana enjana be mety ho tediavin'ny olona nge zany tao amin'ity bureau de vote ity zay mangataka sokafo mihitsy aloha le bulletin dia verify eo raha le larana voalohany ka hatramin'ny larana faharivo marina vato nampiasaina tao sao dia misy vato larana hafa mihitsy ao na tsisy larana zany ange teneniko anareo fa mety anova zavatra betsaka zany eo amin'le famoahana voka-pifidiana raha mety isy angataka an'izany sao dia nisy ranao photocopie melo tokoa le bulletin tokana ohatra na ahoana ny fanazavana ayaho zay za tsy milaza nisy proof fa misy miaya an'izay hoe nisy bulletin précoché dia taiza raha reo bulletin précoché reo io moa betabe zany ny zavatra mety hoe eno etsero io moa fividianana zany fa tsy azo maivanina zay fa raha sanatria misy an'izay mantsy tena azo maivanina mihitsy satria zay ny natonga ny nakafe-petra natonga ny senita nakafe-petra mialoha hatrany amin'ny fanotana ny fanotana print ny bulletin unique sy ny fitantanana azy ny fanaparitahana azy ny fampiasana azy ary ny fanangonana azy efa nasiana fipetra dolo zany ohatra fotsiny tsy ponkanao am'izany ohatra nasiana numéro le inty izy le bulletin tsirairay le bulletin tsirairay
dia tamin'ny ao anatin'ny procès verbal raha ohatsika nisy mamba bureau de vote tamintsika reo tao amin'ny procès verbal ny teny amin'ny bureau de vote dia nalaina mihitsy ny arahana anjery aloha ny arahany rehetra nijery sy ny arahana nalaina dia nisoatana anaty PV hoe firy numéro an'le bulletin unique zay nampiasaina tao amin'ny bureau de vote mipetraka amin'ny procès verbal mihitsy zay mipetraka amin'ny procès verbal koa lay numéro an'le tsy nampiasaina hoe firy ny bulletin unique tsy nampiasaina rehefa tafotra zany raha raha-pifidianana mipetraka raha rehetra mijery zay raha ndrehetra mijery zay raha ndrehetra manamarika raha ndrehetra matsapa dia soatana ihany ko ao anaty procès verbal amin'ny page voalohany zany misy an'izany hoe zao ny numéro ny bulletin unique zay tsy nampiasaina ao amin'ny page voalohany ihany ko misy an'le numéro an'le scellé zany hoe le fanidinan'le urne zany dia jerena le numéro zay alohan'ny rehefa manidy an'le urne dia alohan'ny amana urne alohan'ny anombohana ny fanasana vato zany dia amarinina hoe reo ve le scellé napetraka tamin'ny urne tamin'ny fanombohan'ny latsabato zay zavatra ankitely zay ny numéro ny bulletin unique zay tonga tao amin'le bureau de vote ny numéro ny scellé dia ny bulletin unique zay tsy nampiasaina tao amin'le bureau de vote reo zany dia efa nangalana fipetra mialoha zany mahatonga hoe efa miahatra aty Antananarivo miaraka amin'ny zavatra rehetra zay nampiasaina tamin'ny élection anatin'izay zany bulletin unique zay nampiasaina dia efa miaraka aty efa angonina aty Antananarivo miaraka amin'ny entana zay entiny zareo CED sy zareo CRMV efa hatrany amin'ny bureau de vote dia efa entina reny bulletin unique reny ahoana mifandeha ny didy mandalana moa na raha-pividianana dia tsy namariparitra mazava tsara mikasika ny mety hoe fanamarinana na confrontation na etsetra mikasika ny bulletin unique tsisy mamaritra an'izay ny didy mandalana fa ny zavatra azo etrehetra zany ary ngamba mety andeha am'izany araky ny teniko tao araky le article 122 en cas de besoin ozy didy mandalana dia ny conseil électoral cour électoral spécial zany araky ny loi organique nyteneniko tao mikasika ny fividianana filoham-pirenena sy ny loi organique mikasika ny fividianana somavy vahoaka dia ny cour électoral spécial zany no andefasana ndreo zavatra rehetra zay nilaina nampiasaina tamin'ny fifidianana ny liste de margement ny bulletin lave na bulletin ekena ny bulletin fotsy ny procès verbal etc ary anatin'izany ny bulletin unique fa saingy hoe le disposition matérielle za tsy manana atao hoe tsy manana toerana angamba hoe iangonan'izany ny any amboda atao aminay koa raha moa efa somary teritery zany hoe tsy maintsy nijerevana moa ny système hoe ahafahana stocké an'ireo juste fa 8 millions de bulletins zany fois 2 satria nisy ny législatif 16 millions zany de bulletins taratasy zany no angonina ao aminay hita Antananarivo zany io moa zany mbola misy koa ny sécurisation mikasika an'izany hoe ohatran'ny sécurisation matériel électoraux rehetra dia misy koa ny sécurisation mikasika ny stockage n'izany bulletin unique zany angamba anao tsy amin'ny médecine raha tsy laza aminao hoe ary mbo manarina sa any akaty fotsy faizana sinale stockage n'izy dia zany aloha ny fipetra momba ny zavatra ny zava-misy efa manomboka miainga ihany koa zao any amin'ny faritra any ny fanoherana sady ny voka-pifidianana indrindra fa anatrany amin'ny députation ary aloha zany dia efa tena miainga any atsimo zao eo any avaratra efa eny hoe misy an'izay eo amin'le resaka ny fanazavan'ny senita toy zao tena mazava mihitsy hoe tena resaka teknika ny tena sanina ary dia izay teknika zay raha ny fahitana azy tahaka ny mandeha araka ny tokony izy ihany amin'ny lafiny anankiray fa le resaka toe-tsain'ny mpanao politika ny fanontaniako zany atao miray aman-dreny Désiré Philippe Ramakavelo hoe ahoana raha ianao manokana efa elany ainana ihany koa miaramila manambonatra minisitry ny filohanin-daty eo aloha ihany koa ianao ny fahitanao ny toetra na ny mety ho personnalité an'ireo candidat filoha anankiroa amin'izao fotoan'izao reo sy ny mety ho ahafahana izy ireo mifeny olona irosany amina filaminana any zany zao raha ny fanekevitra reo teo no mety hoe ampilamina n'le izy manoloana ny resaka politika izy nge raha nanaraka an'le hoe fampielezan-kevitra anisan'ny saminy teny momba ny hoe filaminam-bahoaka anome vahana mihitsy amin'izany filaminam-bahoaka zany anisan'ny lara-pahamehana rehefa tonga eo satria fantatra loatra ny fijalian'ny olona amin'ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana vakitrano hoe jalatra ireo votetetetetra tombontsoa politika ny azy zao napetrako ny azy zany
le lafin'ny teknika iny misaotra ny filolifitra ny zenita manazava zany satria tena manazava saina mihitsy ny zavatra zany a satria be deabe ny olo efa miay reo ve tanao zao reo ve tsara mihitsy tena isorana azy fa ny a tena le tonga de le hoe le vahaolana fa raha tsika ijery foana hoe sao de zao sao matoa ny teny tele hoe fisokafana fiaraha-mitantana de mampatsiaro ny zavatra ny tapahana tany Maputo tsika ny mouvance ny tetezamita mihitsy no nanondroso azy ary nykeniny tany de le sotoavina efatra tiako ampatsihivina eto ary tokony ho raisin'ireo olany filohampirenena sy zay miara mitantana aminy anisan'izany tompokoa le hoe tsy manavakavaka zay raisatsika mitotoka eo fotokhevitra Nelson Mandela anisan'izany tsy manao herisetra ao anatin'izany fandriampahalemana anisan'izany hoe mitsindry ny madinika sy ny osa zava-dehibe loatra zany firenetsaka eny firenena manan-karena maninona ny vahoaka mahantra satria le madinika de tena araky ny tenina manatato akaiky tato hoe ny madinika de lasa mifampihinana satria mifamiala anatiny fotsiny eo nefa ny lehibe ary mahay mifanaraka ary mifahefatra manaja ny teniny mihina ny zavatra ny teneninareo tompoko tamin'ny fampielezan-kevitra tazony fa tsy ho sanatiny vava aladiny lela ho fampanatana bokaty sy fametifetsena fotsiny vahoaka tena zava-dehibe mihitsy io manaja ny teniny mihina ary anisany ataotsika hoe tsy tokisan'ny firenena ny firaisambe-pirenena nge rehefa tsy mitazona ny teniny mihiny tsika malagaso ny mouvance ny président Andry Rajoelina no anisany namoakana io ary tonga de nikendry zareo anisany tao anatin'ny fanekena voalohany io sotoavina io de ozy hoe apatsifika mampandalina tantara ho an'ireo zay hitondra ny firenena amin'ny repoblika fahefatra satria tsy le savorovoro ny savorovoro zao nge rehefa manana finiavantsika vonina mihitsiny tena hoe anomevahana an'izany hoe vahoaka za moa rehefa miteneny hoe fitiava-tandrazana de hoe ny tandrazana amiko de ny vahoaka ao aminy ka raha milaza ianao fa ty tandrazana de ataovy zay ahasoan'io vahoaka io ataovy zay ahatsara ny fiainany ataovy zay ampiakatra ny farim-piainany ataovy zay ahatonga ny fahefa-mividiny miakatra fa milaminy ianao mpitondra ary miadana ny firenena amin'izay fotoana zay eny ary tompoko lasy tompoko vavy mandeha ny fotoana miazakazaka efa ho tapitra ny ora iray ananatsika efa mianaka atao anatin'ny fandaharana omeko fitenenana tsirairay avy anareo ahafahana mamintina na ihany koa mampita hafatra ny mikolo hevitra moa tanjon'ny fahitalavitra sy nonjam-peokolo ihany koa de zay fifampitaizana ao anatin'ny fahasamihafany ny adi hevitra izay tomboko atsy amin'ny zoky Jean Désiré Ranevson inona zany ny atao hoe fotom-pisainana mila ananana fa indrindraindrindra ny tokony iainana na ho an'ny olotsotra fa indrindra ihany koa ho an'ny mpanao politika ary indrindraindrindra ho azy mirahalahy izay izy atao hoe miady izay mba hovovonana iadiny lohany zany amin'izao fotoana izao manoloana ny fiainam-pirenena ankehitriny ia ny ataoko hoe zavatra tiako ambarangamba ny voalohany indrindra de hoe raha nanao fifidianana antsika dia fifidianana entina manorina firenena ho amin'ny tsaratsara kokoa ary raha manorina zany firenena zany tsika dia manorina firenena ho anatin'ny fanajana marina ny rariny ary ny hitsany satria sotoavina malagasy zay ary manana ny andraikitra tsirairay avy na izy mirahalahy zay mpilatsaka hofidiana na ny CES zay tsara ny voka-pifidianana na ny senita na ny olo-pirenena tsirairay avy satria raha tsy mitambatra ny herintsika malagasy entina miatrika an'izay fampandrosoana amin'ny firenena zay fa ifandrirotra lavy eto dia tsy handroso mihitsy ty firenena ity ary ny antso ataoko de zay hoe ahoana ny ahatonga an'izay fiarahan'ny malagasy zay satria zavatra tsapa de hoe tsy afaka mandeha ilantsony ny fampandrosoana ny firenena amin'izao fotoana zao fa tsy maintsy mifanometanana ny rehetrarehetra raha tsy zany dia tsy ho tavavoaka ty firenena ity ny farany dia tiako ambara hoe ao anaty fanaovana politika ny misy foana le tombontsoa ny resahanao teo hoe kanefany zay tombontsoa zay zay ny ilana ny fifampiresana alao mba le tombontsoa ny valala be mandry no atao ambony ny tombontsoany tena manokana efatra amroa amby fitopolo zay resaka tombontsoa ny valala be mandry zay no ny tadiavina fa miverina foana le cri sotoavina tedavintsika zay ary tolomantsika mandraky tiny andranona mbola tsy azo ary de mbola tsy makivy mbola isy savoritaka zany sakolika alao ray mandreny ramakavelo mamarana azy rehefa avy eo ny anivon'ny senita ny vaovao farany tokoa zany zao manararaotra kely arovina ihany no mivoaka le
ohatra anao mivoaka ny voka-pifidianana vonjy maika ina ny afatra ampitainareo teknisianina eo anivon'ny senita ho an'ny mpijery sotra androbe nikajy mariako tsara aloha fa misy tetiandro zay navoakany Ramatoa Filoha ary zay efa laniera moa zany teo anivon'ny assemblée générale ny senita rehetra manontolo zany fa hoe hoezahana ny amoahana vokatra farafatarany 7 janvier farafatarany io tsy tetiandro ara-panjakana legal zany nolazany lalàna dia hoe ny senita dia mamoaka ny voka-pifidianana farafatarany andro folo aorin'ny andraisana amin'ny pilifagany avy any amin'ny SRNV zany andro folo de mbola misy inconnu zany ao tsy fantatra rovina le pilifarany tonga de rovina moa zany ny andro folo aorinan'zay tsy fantatra zany zay fa tomotoma zany isika fa eo amin'ny fitatanany raha-pifidianana ny zavamisy ny traikefa zay fananana ohatran'zany rehetra zany dia azahoana ihany maminavina ihany zay tsy miengagé afa tsy zay zany hoe hoezanay farafatarany amin'ny 7 janvier zany ny voka-pifidianana ny filoham-pirenena mikasika ny député indray iny moa zany ohatran'izay mipetraka le izy folo andro koa ny anao orinan'ny pilifarany ny député folo andro koa ny senita fa ny CES ny anjareo 10 andro aorinan'ny amoahana voka-pifidianana vonjimaika no tsy maintsy amoahany zareo farafatarany ny vokatra farany ny président fa 30 andro ny zay ao amin'iny somam-bahoaka azonao ka io zany ezanay araka zay atao tsy hoe rotorotoana tsy akory na hoe sanatria hoe inona fa ezana zany araky zava-misy azo atao araky ny lalàna sy ny zavatra zay contrainte zavatra rehetra milafiny inke misy transport misy karazany hoe mivaky pneu risy namany etsetra ny ato misy arabetabe zany eo fa tsy azo hoe boriborina hoe zao na zao fa misy arabetabe eo zany ezanay daholy hoe ofeziny zany dia matokany ny teny hoe farafatarana avoakanay amin'ny 7 janvier ny voka-pifidianana vonjimaika mikasika ny filoham-pirenena dia mafarako zany ny teniko raha sitraka hoe ina mba zavatra atondoko zany hoe mba apiteko dia ataoko hoe veganayna am'le resaky tamin'ny voalohany zany le hoe famarinana avy eo amin'ny vata fantantahambato vata fantantsaham-bato na hoe vérité des jeunes makaiky koa filazana azy zany ny antoka zay resinay avy amin'ny fampiarana ny lalàna zay ampiarana amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny tompon'andraikitra rehetra eo amin'ny fepetra sy ny procédure rehetra voakasika zany na procédure manuel zany na procédure informatique zany na procédure électronique zany dia zany antoka resinay zany efa tsy antoka hoe de absolu fa izy moa zay no hoe afaka hoe de absolu de tsy maintsy de tanteraka tokoa tsy afaka itenen'zany zay andaigny zay na mitaboaka raha itenen'zany ka raha misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna raha misy zavatra mivilana amin'ny lalàna raha mana misy zany de eo lay fitarainana eo le fanamariana eo le fandavana avany amin'ny olo-pirenena mpifidy avany amin'ny délégué ny candidat avany amin'ny candidat avany amin'ny observateur afaka manao an'izany dolo ary entsika reny zao ny zavatra nytenen'ny observateur ohatra tsy zany nyteny azy fa reny entsika reny nytenenina everiko fa tokony mba anymetoky atsika olo-pirenena malagasy reny hoe mametoky atsika hoe mba ilamy ihany nga mitera raha ty zay tsy laza hoe 100% na tsy lazira fa mba ilamy ihany zay ny tokony mba fanantenana ao am-po sy ao an-tsain'ny malagasy rehefa reny alohany mba nilazain'ny zareo observateur na ny avy any ivelany na ny vétateur samy mitovitovy dolo le fomba filazany azy mba tiako averimberana amin'ny olo-pirenena malagasy hoe mba hanana ny finoana mba hoe ty zavatra ty kosa zao ny zaka natao mikasika ny lalàna zao ny efa lazain'ny zareo nijery na ny avy any ivelany na ny vétateur dia miandritsika zany zay fanamariana fitarainana fitoriana anjara de to mana ohatra milaza hoe azadintsika fa amin'ny 30 décembre ny daty farany azahoana mandray ny fitoriana tamin'iny 20 décembre iny ka de miandry an'izany ny CES ho antoka ao atsika tsisy hoe ny tampenam-bava fa zany no tokony lalàna hoe ny délégué ny candidat na ny lecteur samy afaka mitory daholy za mitoko zany hoe fanamariana fandavana etsetra afaka manao an'izany daholy ny rehetra ka zay antoka ozako hoe mba tsara apetraka amin'ny olo-pirenena mba hananany zareo koa antoka kokoa
antoka kokoa hoe mba tokony ho andeha ho avy le vérité des urnes araky ny teneniny namana tamin'ny radio trottoir teo. Marana azy en général. Ia, sotra toko. Ny zany amaranako azy dia mbola mampandalina tantara ihany. 3 taona zao ny verenan'ny fahaleovatina hiditra amin'ny repoblika fahefatrasika. Tsy kotiana ny fanovaovana sy fanatsipantsiana lalam-panorenana midika inona zany. Midika fa tsy mifanaraka mihitsy amin'ny kolotsaina sy ny kolom-piarahamonina malagasy ny ataoko hoe lalam-panorenana izay napetraka. Satria nahoana? Satria tsy niainga avy any fotony araka ny tena tokony ho izy. Raha miteny izany fotsiny zany everiko fa satria tsika niainga tamin'ny atao hoe fokon'olona. Ary tadio tsara fa tamin'ny andro anandrenam-ponomerina azy dia hoe ny mpanjaka ray aman-dreniny vahoaka ary ny vahoaka ray aman-dreniny ny mpanjaka ihany koa. Zany hoe tena mitompo-pahefana ary zay nge tony fifidianana tony fahefana ny vahoaka fa ny olona voafidy mpiasam-bahoaka. Zay aloha dia apetrako tsara mihitsy. Noho izany dia tokony hiainga avy any fotontsika. Dia eto dia efa manao tsotokevitra hoe tokony ny vokotany ohatra dia ataontsika hoe circonscription administrative na circonscription électorale satria miainga avy any fotony. Ny antony tena metrahako an'izay dia tsotra. Amin'izay tsy hovidiana vola-tsony ny safidin'ny olona raha miainga avy any vokotany. Tsy hitondrana mpanakanto tsony na napatahana vola be. Io no mampisavorovoro ny fifidianana eto amintsika. Tena apetrako tsara izay zavatra io satria ohatrany tsisy miaino. Kanefa ny io mahatonga antsika mitady vahaolana foantsika ary tsika tsy misitona lesona mihitsy amin'ny zava-nitranga izay misy teto amin'ny firenena. Amin'izao fotoana izao zany tokony hotony ny vahoaka. Amiko aloha dia izay na inona amin'ny tranga eo tompoko dia zao fotsiny tsy misy ahita tompontsoa amin'ny korontana sy ny ady atrano. Ary mety zatsy hoe manosopotaka ny communauté internationale na ny vahiny fa hibitaka any ireo olona ireo raha miady atrano eto tsika amin'izay dia afaka manararoatra maka ny arena tsika. Mety zay ny tadiavina. Za mandinika mihitsy nanemoka tamin'ny hoe nrotsahan reto communauté internationale reto atsehatra vao maintsy ny zavoretaka. Jereva nge tamin'ny 2010 tsika malagasy tao ny mpitondra fivavahana, tao ny fiarahamonim-pirenena, tao ny mpanao politika. Ndroandro ane tompoko de vity 7 oktobra niditra 3 oktobra vita amin'ny vahaolana. Zao tsika efatra taona maina ny antony communauté internationale miala tsiny amin'ny teny izany fa dia tokony ho tonga saintsika rehetra dia mahaiza mifanaraka ary malagasy avako izany fa amin'izay tsika ny ahita tompontsoa fa tsy ny vahiny ny anapolitika tsika eto. Efa nanokatra devitra hafa indray ny général Désiré Philippe Ramakavelo namarana azy teo manaraka mbola maro misehatra izay mbola ezahana anasanantsika rehetra ihany hoe amin'ny fomba ahoana no hifanabeazana sy hifampikoloana mba ahafahana manana firenena vanona izay eto amin'ny kolo moa dia mirehare mihitsy satria vonona trany hitondra n'izay anjara brikina izay amin'izay hoe fifampitaizana eo amin'ny fiarahamonina nanana firenena mandroso izay tompoko lasy tompoko vavy tapitra ny mpandarana ora iray mahery zay ny rahantsika amin'ny herin-taka izao indray ankasitrana ianareo telo rahalahy mianaka nanaiky ny vahiny teto ianareo any tokantrano ihany koa dia isorina indrindra niaraka taminay hatramin'ny farany amin'ny alahady amin'ny iray ora ny famerenana ny mpandarana mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.